miarabatsika tapaka sy namana ampy ve ny mamaky boky fotsiny a sa mila mandeha any amin'ny toeram-piofanana ray. Resaka fiofanana, formation, renforcement de capacité, capacity building, isan'ny zavatra ray mahasintona anahy foana satria mieritreritra hoe ny olombelona mivoatra tsy akijanona na ny asa atao ara ho andreo zay nanaraka ny intervention tamin'iny resaka global entrepreneurship week natao maly zany mikasika ny digitalisation dia misy ny andriamatoa Antoso Randrenantenaina ny teny hoe za zao izy nianatra communication 10 taona teny amin'ny anjerimanontolo a dia avy eo efa 10 taona miasa dia mbola mianatra ihany androany satria misy zavatra vaovao foana ohatra hoe tamin'ny taloha tamin'ny ataontsika hoe 4 ny atomboka Facebook a monde vaovao zany zavatra vaovao zany ho an'ny communication mivoatra le izy a mivoatra mety ho isam-bolana izy mety isa-taona fa dia mila miofana anao mila manaraka hoe inona indray zavatra nivoatra mba hahafahanao manao ny asanao atsaka sy andavany manatanteraka an'izay ataontsika hoe objectif na tanjo napetraka zany ao anatin'izay asa atao zay. Mikasika an'izay fiofanana zay a misy fahamarinana le tenenina hoe mamaky boky dia ampy. Raha maka ataontsika ohatra tsotra misy ranamana efa 30 taona lasa angamba zay tany Angleterre mianatra ao an-trano izy mianatra mamaky boky fotsiny dia mampiasa an'ireny ataontsika hoe flight simulator dia ao zany izy milalao dia afaka mampiakatra avion ngeza be. Dia nanita-kevitra ranamana indray andro nitady asa amina compagnie aérienne zany dia tafiditra dia niakatra niveau mihitsy ara lasa commandant de bord dia mitondra an'ireny 747 moa mbola nalaza tamin'izany dia za zany ngeza indrindra ataontsika hoe mila olona efa hoe manana fahaizana manana traikefa no afaka amenan'izany fiaramanidin'izany dia no ny process any anatin'ny orinasa moa tsy indraindray misy ny verification tampotampoka ohatran'ireny contrôle fiscal reny hoe raisina ny orinasa vitsivitsy na olona miara-miasa vitsivitsy ny raisina dia verifiena ny momba azy dia teo ny nahitandreo hoe aira namana aty rehefa natsona le école soratany tao anatin'ny CV dia tsisy mahafantatra azy mety tsisy trasy tsy nianatra tany mihitsy verifiena ny diplômany fosika fa izy mahay fa ny zavatra tsapa zany avy eo moa zany misy ny ankety dia niteny izy hoe za tsy nandeha tamin'io école io tsy nianatra fa za tenako nianatra tamin'ny boky tany an-trano. Le sazo tsoana amin'izany dia hoe misy olona aloha mahay mianatra dia mahay firy isan-jato tsy haiko fa ny zavatra haiko dia hoe misy karazana hoe fanadinana amin'ny ankapobeny ahafantarana hoe iza ny mahay iza ny tsy mahay. Baka ohatra misy zavatra atao ianarana dia zay mahay an'ity mahazo noty zao dia eritreretina hoe efa vonona zany ho an'ny etapy manaraka. Zay ohatra le olona hoe afaka baka izy makeny amin'ny université. Raha misy olona zao tsy nandalo fianarana mihitsy fa hoe mety nianatra izy ary mety mahay mihoatra an'le nandalo fianarana tany sekoly mety mianatra ny an-trano izy rery dia mandeha ny akatso amin'izay hoe zay eritreretỳ amin'izay fa ampy le fahaizako tany aloha sarosarotra ahoana ny anamarinana hoe hainao tokoa le izy zay aloha ny ray. Dikan'izay ianao raha manatrika fiofanana ataontsika hoe fiofanana tsotra ohatra ahoana fanaovana CV raha mahazo certificat anao dia ohatra ninony olona zany hoe au moins efa hainao le zavatra resahana le sujet na tsisy noty ara fa hoe certificat hoe nanatrika zany hoe ny olona tena nanatrika aloha mahazo an'ireny certificat reny fa tsy hoe vidiana fotsiny. Zay aloha zany ny ilaina ny fiofanana hoe misy karazana structure ao anatiny izy tisy ny resahana dia rehefa mivoaka tao zany le olona tokony hoe mba mahafantatra an'le sujet na ataontsika hoe tsy lasa expert na maîtriser an'le sujet fa mahafantatra au moins ray zay.
tantara ray indray a mikasika anahy misy an'le hoe 7 habits hitanareo le boky le hoe les 7 habitudes de leadership sa tsy haiko de inona arakaraka an'izay nanaovandreo ny traduction any. Iny boky iny a isan'ny nahasarika anahy efa ela efa ataontsika hoe tany amin'ny taona 2012 tany ngamba namaky azy voalohany vakiko tapitra. Ny boky a ny resaka ataontsika hoe leadership dia comportement ao anatiny fietsika ahoana mitondra olona ao amin'izay mitondra olona zay a tokony tsy ohatra matematika na ohatra ny kajy hoe 2 plus 2 égale 4 tsy zay fa misy paramètre maro de ao anatin'izay zany misy dimension maro koa le boky de vakiko le izy voalohany ataontsika hoe misy satria le izy misy exemple concret be da be de misy zavatra azo ihany vakiko indray 3 volana ty tao teo aloha aoriana vakiko de misy zavatra maromaro indray azo kaveriko vakina amin'ny voalohany trano farany vakiko fa ny telony de ohatran'izay fa za ohatrany tsy ohatra manana sentiment hoe misy zavatra maro tian'le olona ambara fa tsy haiko na mijery an'le exemple zany ny anarako ny atao hoe empathie ohatra meko exemple ray nareo isan'ny ataontsika hoe ohatra na nanaitra na namarika anahy tao anatin'le boky zao de hoe ray mandeha izy avy ny asa de misy olona ray zany ray mpianakaviana miaraka am'izany metro anaty métro fa tsika moa tsy manana métro fa ohatrany hoe metro anaty bus zany raha ohatra ka eto amin'ny tanàna andresana de mitomany le zaza de hitanao le ray tsy taitra eo manjonoka fotsiny eo de hitanao rehefa ohatran'izay manomboka hafahafa ny olona mijery tezitra misy jugement hoe ty mba ray ohatra ninona koa re ty hoe le ankizy mitabataba tsy mba hoe ampangininy akory na mba misy zavatra ataony fa de tsy raha ray iny mihitsy tsy raha ray iny de teo ny tantara le mpanoratra hoe avy eo a tafaresaka am'le ray hoe fa misy iny ohatra ny malazo de teo le ray zany ny tantara hoe zay io nivadiko na raha rehefa ela de efa herinandro maromaro zany de maty izy de avy any amin'ny hôpitaly zay io de andeha ody zay io izy mahalasa saina anahy io de hitanareo tsika olombelona mora mitsara na eo amin'ny lafiny asa io na eo amin'ny fiarahamonina io mitsara tsika manina tsoatran'izao fa tsy haitsika zay zavatra ny aina an'le olona na tamin'izy ny fomaray na tamin'ny sakafo atoandro na tsy haiko zay zavatra nyseho de zany mety misy koa ampiasana misy olona tena mahay avy eo misy fotoana izy tena zéro ohatrany hoe tsy hita absent de eo le ilaina an'le empathie mila mahay mipetraka amin'ny toerana sarotra tamiko satria tao anatin'ny ataontsika hoe culture sy milieu nanabeazana le empathie ohatrany hoe tsy tonga am'izany niveau resana zany za taloha ohatra rehefa mandeha fiaramanidina na taxi borosy de tsy de tiako rehefa misy zaza satria fantatry tomany anina de ohatrany efa miferinaina rehefa namaky an'le boky de ohatrany miverina foana le izy de amiko na mitomany eo areo zaza eo ny zavatra ataontsika azo atao ara de manatona an'le renina ray hoe inona ny azo anampinanao so de hoe tazomiko aloha le zaza fa misy zavatra fitainao sa hoe tsy haiko hoe inona ny zavatra azo anampina azy mba hanamorana an'izay satria tsapa le izy avy eo moa ny tena lasa ray vao me mitombo zay empathie zay zao namiditra anatina ataontsika hoe toerana ray misy ankizy mikikika ohatrany hoe nahazo vaksiny iverenako am'izay le resantsika tao ohatran'izany zao ohatra tsy resaka hoe empathie misy resaka maro zany ao anatin'ny boky sy fomba fitondrana olona fa nanamaky an'le boky ny telo namakiko an'le boky ny zavatra hitako hoe tena nampisy sursaut de nanatrika cours formation na 7 habits intelo namaky an'le boky fotoana maro zany za tsy mamaky boky hoe tonga de tsakitsakitsakitsaka hoe vakina mila vita tsy zay
maka fotoana de tsy indraindray rehefa sarotra lalina le izy de akampoko mihitsy aloha mivoaka de akomboko ny maso de imaginena le izy zany hoe tena misy an'le filina mamaky an'le boky maka fotoana tsara zany manao an'le izy dikazay tokony ho aiko ny zavatra rehetra ao anatiny hoe misy boky sara eo ny tenenako hoe rehefa nanaraka an'le fiofanana hafa mihitsy de raha fijeriko manokana voalohany aloha le olona mampiofana hafa ny fomba fiexploiteny an'le boky za mamaky an'le izy fomba firesany an'le zavatra hoe message am'le boky sy ny hoe outil fampiasana azy andavanandro satria zay le izy le hoe ai tsy hoe haiko par cœur tsy zay fa iainako zany hoe tokony tratrako ny tanjonako satria ny ainako le izy tokony performant kokoa fa ny ainako le izy mitompo ny productivité ko fa ny ainako le izy zay le tena tanjona tiana atao satria hoe mba ahafahantsika miatsara kokoa eo amin'ny asa mahazo tombony kokoa ny orinasa de mazava ho azy mitombotsika lasa expert kokoa tsika amin'ny zavatra ray izay ataotsika de rehefa nanao an'le fiofanana hitako le différence eo amin'le mpampiofana aloha fomba fametrapetrahany an'le izy le fomba fampiasany an'le outil faharoa le interaction anao le olona atao zany olona mitovitovy toetra aminao mitovy tsy toetra moa zany fa mitovy amin'ny toerana misy anao raha ohatra anao zany ka iofana mikasika ny fitondrana fiarakodia de mazava azy sofera koa le olona sasany na teo sofera mitovitovy zany le fomba fijery de iny koa hitako tena nanampy be satria rehefa mitantara ny sasany de hoe za hoe kay tsy za rery tsy hoe za manana QI 0 za koa tsy hoe za farany mahay fa haiko hoe convenable ambony ny moyenne zany ny QI-ko zay iray nanatra tany ampianarana anatin'le 3 voalohany na 5 voalohany mba tsy haindangako ngamba amin'ny tany alohalohan'ny lycée tany tsy haiko fa lycée mandra-pavitany fianarako tany amin'ny 3 na 5 voalohany tany foana za série any hoe nahay manao ny matematika sy fizika fa tsy ambakaina ihany koa tany amin'ny resaka langue j'aime les langues teny zay zavatra azo ianarana de ianarako rehefa mandeha nakany Chine enina herinandro de ianarako le izy ianarako le teny chinois ni hao et tout ça ianarako le izy satria tiako ny teny ianarako ny teny olona hafa arabo zanako allemand de ianarako ny teneniko ny teny de ohatran'izay le izy teny frantsay moa efa nanabeazana atsika ny teny anglisy mila fehezina ny teny malagasy teny razantsika ary mila hay koa ny teny taratra de zany naoka hoe ay fa dikan'izay tsy hoe rehefa mahay le olona de lasa mety le boky tsy zay za tsy ao anatin'le dondrona fa mbola hitako hoe sahirana tena sahirana tamin'ireo boky reo tiako ambara de zao tsy voasolo ny boky mihitsy le fianarana fa zao ny fianarana tsy feno tsy hoe nanatroka formation sevina bitsa de zany tena rôle fa efa haiko daholo hoe reto ny habitude anakividy tonga de tsy zay le izy fa mila atao izy roa mila mianatra anatina lalam-piofanana ray misy professionnalisme ao anatiny arahany io koa zany misy olona samy teny mpampiofana daholo koa moa am'izao misy olona tena mahay mampiofana zay ny asany ianarany amin'ny centragogie misy démarche atao manome exemple concret de ilaina ihany koa le mamaky boky satria le mamaky boky ohatrany hoe ingrédient mameno an'le izy ohatrany hoe raha ohatra anao ahandro alainao hena de asianao sira menaka ahoana izy anao ny atsara ny tia kokoa ny afeno azy kokoa ampiana tomaty mety asiana légume mety asiana an'izao fertiakonko moa fitenindreo azy amin'ny teny renibota ohatrany hoe fanamafisana tsiro reny hoe tsy haiko soja na zavatra maro samihafa efa azonareo le tiako tenena ohatrany hoe ampina ingrédient manamafy manatsara an'le izy manatsara an'le goût de ohatran'izay koa io hoe tia le fianarana basika de ampiko ingrédient
tsy boky ihany afaka mijery ohatry ny ataonao io zao mijery ianao tsy haiko na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube nao mijery anefa mijery ianao dia hitanao vidéo dia misy zavatra azo raisina manamafy an'le ianao isan'andro andavanandro hoe miampy an'ity dia vao hoe manana fomba fijery maro ampitomboana zany ny possibilité ahafahana manao choix na mifidy ny démarche na ny fomba fanatratrarana ny zavatra tena atao aingana sy tsara indrindra. Tsy indraindray ny aingana indrindra tsy tsara, ny tsara indrindra koa tsy voatery ho aingana. Dia mila balance foana ny fiainana, tsy voatery hoe rehefa tsy mainty dia fotsy, misy ny eo atenatenany. Tsy voatery hoe rehefa mandady tsy fa mandady tsy mety zay. Mety hoe ny atsasany ihany laviko fa hatreto azoko ekena ohatry ny fiarahany. Tsy mino hoe misy olona olona miaraka fo dia tiako daholo ny toetra ny fomba ny fanaovany an'izao ny fanoroany misy zavatra foanao mety tsy tianao fa ny tena zava-dehibe hoe rehefa jerenao amin'ny ankapobeny izy le tianao hoe be indrindra noho n'le tsy tianao sa le zavatra tena ekenao ve no misy indrindra satria raha le tena ekenao le finoanao no tsisy tsy mety. Dia zay le izy ka za rehefa mena micro lava be foana ny resaka fa zay zany aza dia apetraka loatra hoe tsy mamaky boky dia ampy tsy mety zany na hoe miofana fotsiny dia ampy tsy mety. Miofana dia mamaky boky dia miaino mandeha amin'ireny forum ireny fampizara mijery vidéo mikasika an'ilay sujet. Raha manana fahefana moa mandeha amin'ireny conférence ireny mikasika an'izay sujet m'intéressé anareo. Na zao stratégie, leadership, innovation, entrepreneuriat. Rehefa misy ny fahefana ara-bola sy fotoana ka tafiditra satria amin'izao koa noho ny corona dia ataontsika hoe voafehy limité ny olona miditra amin'ny toerana iray dia matetika ianao na te handeha ara tsy tafiditra. Fa rehefa voafeny izay fepetra rehetra zay dia miezaka mandeha foana satria izay no tsika olombelona mila mivoatra foana. Zay zany fa dia mazotoa miofana dia mazotoa ihany koa mamaky boky dia mandram-peona amin'ny manaraka indray.